Ireo karazana olana mipetraka eo amin'ny manam-pahaizana sy ny mpanambola. Io indray zany no hoadihadintsika ato amin'ity fandaharana Jeanne Forest Santé androany ity. Inona moa no anton'izany anadihadiana zavatra ohatran'izany? Satria eo amin'ny fiarahamonina, indrindrandrindra zany eo amin'ny fiarahamonina malagasy dia misy izany io ataontsika hoe fifandonana amin'ny manam-pahaizana sy ny mpanambola. Mila zavaina amin'ny atsipirian'izany ny karazan-javatra toy ireny satria manakorotana ary manimba zavatra maro amin'ny fiarahamonina, indrindrandrindra misy fiatefany eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Kanefa raha ohatra ka hay tsara zany ny mampiasa an'ireo karazan'olona roa ireo dia ny manam-pahaizana sy ny manambola dia handroso ny firenena. Inona moa zany no atao hoe manam-pahaizana? Ny manam-pahaizana dia ireo karazan'olona izay nianatra zany ny taranja maro samihafa nandritry ny androm-piainany ary dia nahazahoany mari-pahaizana na diploma zany io karazan-javatra nianarany io. Ny mpanambola dia matetika izy izany ilay hoe ao anatin'ny sokajiny ataontsika hoe zany hoe mpandraharaha. Izany hoe nandritry ny androm-piainany zany izy dia nitady vola ka rariny raha ohatra ka manambola ny olona izay hoe nandritry ny nandanin'ny fotoanany dia ny fitadiavam-bola. Rariny izy izany raha ohatra ka manambola. Ka tsy hidirantsika lalina zany ny momban'izay hoe karazana kategorian'olona anankiroa zay. Fa samy manana ny maha izy azy. Sainga ny olana zany dia ny hoe matetika zany ato amin'ny Afrika sy Madagasikara dia efa novolavolain'ny mpanjanaka izany ny toe-tsain'ny Afrika sy Madagasikara, zany hoe ireo tany voazanaka zany novolavolainy fa ny manam-pahaizana ihany zany no tena olombelona, olona misaina, olona intelligent zany amin'ny fiainana. Ary izay zany no ohatrany hoe toe-tsaina napetrany dia ny hoe rehefa ambony diploma zany ianao dia ianao zany no olona hoe ataontsika hoe zany hoe faran'izay maranitra indrindra, olona azo anakinan-javatra, olona izay hoe mamirapiratra zany eo amin'ny fiarahamonina. Fa ankoatran'izay zany dia azo lazaina fa hoe olona dondrina daholo zany ny ankabeazan'ny olona ankoatran'izay hoe manana ny fari-pahaizana ambony izay. Diso de diso nefa izay fomba fijery izay satria misy ny karazana intelligency nomen'Andriamanitra atsika olombelona. Misy ny karazana talenta izay nomeny atsika olombelona ka anjarantsika zany no mamoaka na mi-exploiter zany an'izay hoe karazana talenta sy intelligence napetraka tao amintsika izay. Rehefa hoe mpanambola, mpandraharaha zany ny olona iray dia eritreretina foana zany hoe olona tsy de tena mahay, olona tsy de tena intelligent, olona tsy de tena misaina loatra, fa olona izay hoe miasa foana zany tao anatin'ny hafetsifetsena sy tao anatin'ny fangalarana. Izay zany aloha matetika no hoe imazy zany omena ny mpanambola sy ny mpandraharaha. Ka tsy andeha anao fiarovana manokana na ny manam-pahaizana ny tenako na ny mpandraharaha, fa anazava fotsiny zany amintsika rehetra ny hoe tokony izany samy manana ny plasiny zany ireo karazan'olona roa tota ireo ary tokony samy mahalala ny zavatra hainy
ary tokony samy aipetraka zany amin'ny toerana izay hoe itoeran'izay hoe talentan'izay hoe inona zany raha manam-pahaizana ianao zany dia inona sy inona zany aiza sy aiza ny toerana tokony isy anao. Raha mpandraharaha ianao zany mpanambola dia aiza sy aiza no tokony isy anao. Izany hoe raha mpandraharaha ianao dia tokony ho ao amin'ny tontolon'ny fandraharahana zany no tena imasoanao, satria manjary mivadika fifanomezan-tsiny mantsy zany ny zavatra rehetra, indrindrandrindra zany amin'izao hoe fotoanan'ny krizy magitsokitsoka ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Efa tsy fotoanan'ny fifampitoram-bato tsony zao fa fotoana izay hoe ijerena vahaolana aingana dia aingana zany ho an'ny firenena. Ka izay karazan-javatra rehetra izay zany dia hoe tokony amin'izay zany samby mba mahay mipetraka amin'ny plasy tokony ahitana ny karazana hoe vokatra tsaratsara kokoa na ny credibilité zany ny tsirairay. Satria amin'izao fotoana izao zany dia lasa mivadika fifampitoram-bato zany izay hoe tsy fahaizana mipetraka amin'ny toeran'izay. Satria ny manam-pahaizana zany manome tsiny ny mpanambola izay hoe miboto ny plasy-ny ataontsika hoe zany hoe ny plasy-ny mpanao politika zany, na ny ataontsika hoe zany hoe ny eo amin'ny fandraharahana ny resaka momban'ny politika fitantanan'ny firenena. Izay hoe azo lazaina fa hoe rehefa tokony ny ao amin'ny administration zany, ny administrateur no manam-pahaizana kokoa eo amin'ny fikirakirana ny resaka administration ao amin'ny établissement iray na aiza zany no misy an'io établissement io, izay ilaina ny fahaizan'ny administrateur dia tokony hipetraka amin'izay plasin'izay ary ho maso madity amin'izay toeran'izay zany ny administrateur. Ka rehefa olona tsy nianatra an'izay zany no lasa manjary hoe mikirakira an'ilay toerana dia eo zany mantsy no misy an'ilay hoe karazana confrontation zany, satria ilay talenta zany tsy nampiasaina amin'ny hoe tena azahoana vokatra tsara sy maharitra zany. Any zany no fipetraky ny olana zany. Ka matetika zany dia hoe ny manam-pahaizana zany dia mandefa an'ilay hoe karazana fandrabirabiana, karazana fanambaniana zany izay hoe apetraka amin'ny mpanambola, ny mpandraharaha zany izay hoe eritreretiny zany fa hoe tsy manana zany ny compétence amin'ny famahana ny olana iray sy ny hoe fitondrana firenena. Tsy misy azo anomezan-tsiny ny manam-pahaizana zany amin'izay hoe fomba fijeriny, amin'izay hoe resaka incompétence izay. Tsy misy azo anomezan-tsiny ny manam-pahaizana raha ohatra ka mitaraina fa hoe ohatry lasa kilabao zahay rehefa ao amin'ny fitantanan-draharaha. Satria raha ohatra zay ary zany no hoe fomba fijeriny. Ny zava-dehibe zany dia ny hoe tokony samy mahay mipetraka amin'ny plasy ananan'ny talenta amin'izay zany amin'izao fotoana izao. Satria raha manambola ianao dia misy qualité be dia be nge ao amin'ny olona iray izay hoe manambola. Misy zany ny ataontsika intelligence financière,
izay hoe tsy ny rehetrarehetra no manana an'izay na anana diplôma tapitrohatra hatrany amin'ny plafond ny olona iray ka tsy manana ny atao hoe intelligence financière, zany hoe ilay fahaizana mitady vola, dia tsy hanana ny vola izay azony mpandraharaha iray izay hoe manana talenta ary mandritry ny androm-piainany dia ny fitadiavam-bola no nandaniny ny fotoanany. Tsy mitovy zany ny résultat sy ny tanjona zany izay tratrarin'ireo tota ireo, ka manana ny karazana ataontsika hoe qualité maro zany ireo mpandraharaha ireo, ireo mpanambola ireo. De eo koa zany ny ataontsika hoe zany ankoatry ny intelligence financière, eo koa zany ny hoe qualité de débrouillardise, mahay midemerde reny karazan'olo reny, mahay mamorona ny tsy misy, mandresy ny fahatrana mangitsikitsoka amin'ny alalan'ny hoe fahaizany zany ny ataontsika hoe zany hoe ny intelligence de vie. Zany zavatra zany mantsy zany dia karazana hoe zavatra koloina amin'ny tsika olombelona, zany karazana zavatra rehetrarehetra izany, satria matetika ireo variana nianatra zany dia focaliser izy zany ao amin'ny resaka hoe théorie ny zavatra izay ny anarany. Tsisy maratsy an'izany zavatra rehetrarehetra izany, fa hoe tokony samy mahay mipetraka fotsiny zany amin'ny plasy tokony isy azy ny tsirairay zany amin'ny hoe fampiasany n'izay talentan'izay, ka tsy misy anomezatsiny ny mpanambola raha ohatra ka hoe izay zany no obsessiony ny hoe hanambola. Tsy misy mihitsy ny maharatsy an'izay zavatra zay, kanefa kosa hoe raha ohatra ka ilay karazana fitadiavanao vola zany hoe tsy manelingelina ny hafa ary tsy manisy karazana hoe atsana be loatra zany eo amin'ny hoe resaka olona entina sy ny hoe toerana sy ny vola izay misy ao aminao mpanambola. Satria raha ohatra zany ny mpanambola iray ny mpandraharaha ka hoe hipetraka zany eo amin'ny hoe plasin'ny fitondrana firenena, aleo mantsy zany le izy de tena hoe tsorona zany. Ny vola izay anananao akory tsy havidy ny hoe fahaizana izay ananan'ny olona anankiray zany izay ny ratoviny amataonany maro nandaniny ny androm-piainany ray manontolo. Ny vola ananan'ny olona iray, zany hoe misy lesoka be de be zany ao. Zay nefa tsy midika zato isan-jato fa hoe izay manambola dia tsy hatakatra ny hoe ahoana ny fomba hitondrako ny firenena. Izay koa zany aloha dia hoe tsy afaka zany anaovantsika préjugé zay karazan-javatra zay ny amin'ny hoe rehefa manambola zany ny olona anankiray dia afaka izy manarama mampiasa an'ireo manam-pahaizana ohatra mba hiatsoroka amin'ny asany tsirairay zany araky ny tokony ho izy zany ireo hoe manam-pahaizana zany. Kanefa mila karazana leadership goavana be zany zavatra zany, satria ianao izay hoe mitantana zany mila ihany kosa zany mba hoe misy certain niveau zany amin'ny hoe olona zay entinao. Tsy voatery akory ianao hoe tsy maintsy hanana ny niveauan'ny ministèran'ny ministry ny fahasalamana, satria
ny anarany nandritry ny fotoana maro ny momba ny medisina. Tsy afaka akory ianao hipetraka amin'ny voan'ny hoe ministry ny fampianarana ohatra, satria ny anarany nandritry ny fotoana maro ny momba ny resaka fampianarana. Tsy afaka ianao hipetraka amin'ny voan'ny plasin'ny ministry ny angovo. Zany hoe resaka exemple fotsiny zany izay apetrako zay. Kanefa kosa zany ny hoe resaka leadership zany nefany dia mila ihany zany hoe mba à la hauteur ihany kosa nefany zany ianao izay mitondra, mila à la hauteur ihany ny hoe fomba fiasan'ireo karazan'olona rehetra izay fehezinao ireo. Ary mila ihany koa zany an'ilay hoe karazana fanetretena ny amin'ny hoe ny spécialité izao, ny spécialité etsy sy eroa dia apetrako amin'ny reto karazan'olona ireto izany ny hoe tena fikirakirana azy, satria izy zany no tena nianatra an'io. Ny leadership zany dia mila an'ilay hoe karazana fahakingan'ny olona iray zany, mametraka ny karazana mozika, ny mpitendry mozika rehetra zany. Ohatran'ireny ataontsika hoe ireny impresario ireny zany ny leader. Izany hoe izy no mandrindra ny mpitendry gitara, ny mpanao piano, ny mpitendry violon, mba irindra tsara zany ireo hoe karazana instrument de musique ireo zany, izay lalaovin'ny spécialiste maro. Satria ny leader anankiray tsy afaka hipetraka amin'ny plasin'ny mpitendry gitara, sady hipetraka amin'ny plasin'ny mpitendry piano. Fa izy no mandrindra zany an'ireo karazan'olona rehetrarehetra ireo mba hamoaka vokatra hira izay hoe tena manitona ny sofina ary tena mi-impressionner zany ny public. Ny fifandraisan'ny manam-pahaizana sy ny manam-bola zany dia tokony ao anatin'ny ataontsika hoe fanetretena ary fifanajana tanteraka ary ny fahaizana mipetraka amin'ny plasy izay tokony isy azy ny rehetrarehetra. Satria raha vao hoe entina ny amin'ny hoe fanambonitena zany sy ilay hoe ego ambony be loatra, le plus zay mantsy zavatra mamodika ny fifandraisana zay zavatra zay. Hoe raha ohatra ny intellectuel zany ilaza fa de izahay ihany ny tena olombelona misaina ary intelligent indrindra eto ambonin'ny tany, fa ny sisan'izay de olona dondrona daholy. Rehefa entina amin'izay le izy de fa tsy mety izy zay. Be de be ny zavatra hain'ny olona hafa tsy intellectuel, hain'ny mpanambola, kanefa tsy hainao. Raha ohatra koa ny mpanambola koa ilaza fa hoe inona koa be geste fotsiny intellectuel, visaka fotsiny nianatra nareo teo nandritry ny firy taona, kanefa zahay tsy nila nianatra, tsy nila nanao inona, tsy nila diplôma, kanefa mpanefoefo, millionnaire sy milliardaire. Zay koa zany aloha de fa toetra tsy mety koa zay, satria matoa ilay olona nianatra nandritry ny taona maro dia ao ny fahaizana izay mipetrapetraka ao aminy amin'ny resaka asa izay mifanandrify amin'izay. Matetika moa zany ny hoe ny intellectuel zany izy dia mametraka ny tenany foana zany ao anatin'ilay ataontsika hoe technicien. Matetika zany
rehefa tsy de tena te ivaky loha loatra zany amin'ny resaka stratégisiny zany manam-pahaiza dia mametraka ny tenany amin'izay hoe teknisianina zay. Kanefa efa mila responsabilité zany ny fitondrana ny firenena ankehitriny, satria efa averimberiko eto foana fa isika ihany, isika malagasy ihany no afaka amahan'ny olantsika malagasy, satria isika ihany no mahalala hoe inona marina ny zava-misy ao amin'ny tanitsika, inona marina ireo karazana olana, inona ny toe-tsain'izany malagasy izany, inona ny culture ao amin'io malagasy io. Mila fantatry ny mpitondra daholo zany zavatra rehetra izany vao afaka amolavola zany ny karazana stratégie. Ka amin'ny groupe iray izay ataontsika hoe zany vondrobondron'olona mieritreritra ny hitondra fiarahamonina iray, na fiarahamonina politika io, na fiarahamonina amin'ny lafiny hafa, dia tsy maintsy misy izay hoe karazana talenta izay tokony hipetraka ao anatin'ny gropy. Dia ao ny ataontsika hoe teknisianina, arak'izay ilay teneniko teo zay, ny hoe ny manam-pahaizana. Fa adinontsika foana fa misy ny atao hoe stratège. Io olona stratège io tsy voatery hoe hanampahaizana tapitroatra hatrarian'ny plafond, fa olona izay lalitsaina kokoa, manam-pahendrena, mandinika tsara ny fiarahamonina. Io karazan'olona ataontsika hoe stratège io. Ary izy zany no hoe mamolavola ny paikady hoentina andehanana amin'ny objectif iray. Adinontsika foana zany izay hoe karazana hoe qualité amin'ny maha olombelona izay mety hitondra any amin'ny fahombiazana. Fa satria raha vao hoe mijery an'izay hoe izahay ny tena izao, satria izahay ny manam-pahaizana, izay no tena olona ambony indrindra, izay ny olona mamirapiratra, defa rava zay ny hoe karazana cohésion tokony hipetraka ao amin'ny gropy ampatanjaka azy. Raha ohatra koa zany ny mpanambola, ilaza koa zany ny mpanambola, fa de hoe inona koa be zesta kanefa tsisy vola. Ilaina ny mpanambola mba hiodinany ny zavatra rehetra izay atao ao anatin'ny gropy. Ka ireo karazan'olona ireo zany dia tokony mahay miara-miasa. Raha misy zany ny leader matanjaka izay hoe mitondra azy ao anatin'ny gropy iray, izay mahomby dia tokony isy ny olon-kendry. Ny olon-kendry tsy de voatery izy io hoe manam-pahaizana be, tsy voatery ho stratège, tsy voatery ho mpanambola, fa olon-kendry, olona mahay mandanjalanja ny fiarahamonina, mahay mifanerasera amin'ny olona rehetra manodidina azy, ary olona mandray andraikitra. Izany hoe olona afaka miteny ny zavatra hitany fa tsy mety sy ny zavatra fa hitany fa mety. Izany hoe tsy ilay mpanara-dreny rano zany ny atao hoe olon-kendry. Raha feno tsara zany izay gropy rehetra misy feno an'izay olona izay zany ny gropy anankiray, dia misy kokoa zany ny ataontsika hoe fahombiazana. Eny hatramin'ny hoe mpanara-dreny rano. Ny mpanara-dreny rano ane tsy de hoe de misy hoe de maharatsy azy manao ahoana, fa
efa toetran'ny Sarambabembahoaka izay hoe mpanara-dreny rano izay. Izany hoe ireo karazana olona ny tany saiko teo izay tokony hoe hitondra an'ilay groupe izany no manome ny karazana influence izany amin'ny Sarambabembahoaka ny zavatra tokony ataony. Fa ny mampalahelo dia ny hoe ilay mpanara-dreny rano zany dia araraotina fitapitahana zany ireo karazan'olona ireo rehefa tonga zany ny ataontsika hoe zany hoe grosse tête moa zany ny filazana an'ireo hoe vondrobondron'olona ireo. Ka ny mampalahelo zany amin'ny Afrika sy Madagasikara dia mbola tsy tafapetraka foana zany izay karazana vondrobondron'olona izay hoe miraisaina tanteraka dia ny ampandroso ny tany iray. Efa mipetraka zany tsara petrapetraka tsara zany aty amin'ny tany mandroso. Ary tsy io président hitanao eo no tena tompon'ny hevitra aty amin'ny tany mandroso, fa ireo karazana vondrobondron'olona ny tany saiko teo avy ety ambadika derrière ny coulisse zany no mamolavola hoe izao indray zany no ataotsika ampandrosoana ny tanitsika. Raha vao mbola tsy mipetraka izay aloha zany izay karazana hoe respect misy eo amin'ny talenta maro samihafa izay izany no tokony hoe ho volavolain'ny olona izay ataontsika hoe olon-kendry ao amin'ny tanindrazana, ny hoe inona sinona zany ny planification ny zavatra rehetra izay hodinihana ao anatiny ataontsika hoe zany latabatra boribory, satria tena fotoana farany zao lazaiko antsika hoe fotoana farany zao ho an'ny Afrika sy Madagasikara hiavotany rehefa tsy ay anavitena amin'izao fotoana izao sika dia tadidio fa ohatry ny Indien d'Amerika no hiafaran'ny Madagasikara. Famonoana kolaka nge ireny hoe von'olona amin'ny resaka dahalo reny, famonoana kolaka nge ireny hoe fizarana ny zava-mahadomelona mahery vaika amin'ny tanora, famonoana kolaka ny anoanana, famonoana kolaka ny olona izay tsy afaka mitsabo-tena, famonoana kolaka ny tokantrano izay tsy afaka hanovo fianarana ny zanany, famonoana kolaka ny tsy fananam-bola hoentina mitsabo-tena any hôpitaly. Dinio zany ny zavatra rehetrarehetra zany tsy manam-pahaizana. Fa aza variana mifampitora-bato ny amin'ny hoe tsy mahay ninona tsy afaka hiteneny zany ianao. Matoa izy nanam-bola be dia misy karazana intelligence ao aminy, fa mila mipetraka fotsiny zany amin'ny toerana tokony isy azy ny talenta tsirairay, satria amin'ny fomba hoana kosa moa zany aiza kosa zany no mba ho masoandro ny sasany. Raha ohatra ka efa alainao mpanam-bola zany ny hoe ny harena rehetra de mbola alainao koa zany ny toeran'ny manam-pahaizana, kanefa hatramin'izao ny resultat ny tsy hita, mbola farantsika, mbola any nge ny hijerevantsika ny resultat. Ka amin'izao fotoana efa hoe titanika, efa mila mandray ny ataontsika fanapahan-kevitra aingana dia aingana ny mpiray-tanindrazana rehetra, ny manam-pahaizana, ny mpanam-bola, jereo aingana dia aingana zany ao anatin'ny fifanajana tanteraka izany zavatra rehetrarehetra izany, tsy mandrara ny fifampilazana ny zavatra tsy nety izay tokony arenina eny ka hatramin'ny tantara izay nampifanafitoina ny malagasy, nampisaviritaka ny fiarahamonina ny malagasy
amin'ny atsipirian'ny rehetrarehetra dia tokony olalovana daholo zany ao anatin'ny hoe karazana latabatra boribory izay ifanazavan'ny piraitanindrazana ny vatona sonotry ny tany rehetrarehetra izany amin'ny lafiny rehetrarehetra dia tokony ijery izany ny hoe ahoana zany inona ny olana nisy teto hatramin'izay hatramin'ny tantara, inona zany ny stratégie hoentitsika miaraka zany anarenana nyzany zavatra rehetrarehetra izany, anarenana ny tantara ary inona zany no vahaolana ho raisin'ny rehetrarehetra satria rehefa teny iarahana zany ny fampitondrana ao amin'ny firenena dia ataoko fa sisy afaka imenimenina intsony ny amin'ny hoe izahay tsy niarahana an'izao, tsy natao teo masonay nge ny fanapahan-kevitra momba an'izao. Mila zany amin'izay hoe fitsanganan'ny olona izay nitany saiko teo, olona matanjaka averiko ndre mandeha dia ny manam-pahaizana ny stratège izay mijery ny hoe inona ny paikady hoentina hitondra n'ity firenena ity, ny mpanambola ary ny famolavolana ny vahoaka tsy mandady arina satria ireo no olona manodidina anao eo, ireo no olona mametraka anao eo amin'ity indray mitoraka ity kosa zany dia mba mila volavolain'ny zay karazan'olona zay zany hoe iza marina zany no tokony apetraka eo amin'ny fitondrana mba tena ampandroso any Madagasikara. Ary ny fifidianana dia tokony tsy hisy intsony zany ilay hoe fifidianana olona fa tokony ho ferana zany ny hoe vola ampiasaina amin'ny resaka propagandy. Raha ohatra moa zany ka hoe apetraka amina resaka pouvoir zany io zavatra io, hoe samy izingizina zany ny hoe efa pouvoir eto am-pelatananay mpanambola avy eo menay anareo fa taovy zay ataonareo amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy hisy ny karazana confrontation, ny raha latsaka raha ohatra ka apetraka zany izy amin'izay hoe resaka pouvoir izay ny ametrahana azy, hoe tsy maintsy alefaso amin'ny hoe izany matanjaka kanefa efa reraka ny firenena, efa reraka ny sarambabem-bahoaka, miamaty ny olona, mitombo ny herisetra, dinio amin'ny fosiny saina tsy miangatra zany izay zavatra rehetrarehetra izay. Satria nahoana moa raha matoa zany fore no mitatatateto foana amin'ny raharaham-pirenena dia ny hoe ny fitsintsofana ny taranaka any aoriana, mbola maro ny fianakaviako izay mipetraka any Madagasikara izay mila ny karazana famojena amin'ny tena fototra tokony hanorenana ny firenena satria ny olona rehetrarehetra koa tsy vitan'ny hoe andeha andositra aty andafy ety daholo koa ane, fa mila jerevana ihany koa izay hoe olona izay afaka hampandroso any Madagasikara mba ho tena paradisa tokoa amin'ny toerana tokony isy azy izany izany Madagasikara izany, satria ny loharano-karena rehetrarehetra dia hita ao Madagasikara saingy olombitsy no misitraka azy ary indrindraindrindra zany dia ny vahiny. Dia toy izay sy toy izay no azo natolotra anao an'io. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.